tantarany lanto am'ireny araka n'izao fahitantsika izao dia ry zareo avy ao amin'ny tarika rebika indray no ivahiny izany hoe andravaka ny fiarahantsika atao anatin'ny fandaharana destination malagasy amin'ity andron'ny zoma ity ka dia voalohanteny aloha dia mankasitraka anareo satria mbola ao anatin'ny nandindinika sy ny karakara angamba ny dada sy neny tamin'izany dia efa nisy izany tarika rebika izany dia eto tena hoe ampanetrentena be sady tena hoe voninahitra eto amin'ny record Madagasikara mandray anareo tarika rebika ihany koa na dia efa nisy namana sasany efa niraisinay ihany ary dia miaraba anareo dia tonga soa. Ia, miaraba ny Mirna, miaraba ny teknisianina rehetra izay mikarakara ao, miaraba ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny record. Eto amin'ny destination malagasy miaraba nareo mpijery ihany koa reto vitsivitsy ao anatin'ny tarika rebika ihany aloha ny tonga eto. Misy an'ireto mpitendry reto dia izay sy ny hoe leloha. Izay sy ny hoe leloha i Lucien dia miaraka mitendry. Misy an'izay hoe hetsika goavana be izay karakarainareo izay moa dia omentsika fitenenana ihany ny solotenana musicien avy eo. Fa zao aloha aleo ampatsihivitsika kely satria ho an'ireo zandry taty aoriana mbola zanaka na efa zavikely ihany koa moa izany ho an'ireo sasany dia efa tamin'ny taona 1970 nisian'izany tarika rebika izany dia mbola retinareo reto mirijarijà be tsara daholo reto dia hoy izahay hoe nanahoana izay lalana ny diavina izay ry tsy haiko izany amaly Noely sa Lucien. Ia, lizy aloha tsy vala amin'ny valopolo sy sivinjato fa efa taona efa misy arivo akaiky. Misy arivo akaikiny. Tamin'ny vala amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo tokoa no niorina izany antsoina hoe tarika rebika izany tahaka ny fiainana rehetrarehetra mandalo fifaliana, mandalo sedra, mandalo zavatra maro tsy azo eritreretina fa noho ny fitahian'ilay nahary dia kely sisy izay dia ankalaza amin'ny faha-efapolo taona nirana marina moa hoe nareo zany mbola vao nitorotoroana mbola vao mandindinika ny ray aman-dreny hoe amin'ny programma fa izay efa nihira. Amin'izao fotoana izao zany izay ankalaza ny faha-efapolo taona tsy ho ela fa vao tapitra tamin'ny heritaona teo moa zany ny fankalazana ny fahadimy amby telopolo taona. Io fankalazana io nentina hatrany andafy izy io nitetezana faritra maro tany ampitan-dranomasina, tetezana faritra maro teto Madagasikara. Alisana nanamarika farany fampisehoana nataonay dia natao tao Antsahamanitra ny teto Antananarivo izay tena tsy mampino hoe mbola mitombo noho ny mpitianay taloha ihany no mpitianay ary ny zavatra mahagaga hoe tena zay tokoa hoe hatramin'ny zanaka aman-jafy zazakely mbola tena fito taona mihiranhiranay dia izay ary gaga hoe fa ahoana ny aiza lalàna izany dia hoe kasamy foana ny ray ny dada sy neny ao an-trano dia lasa miampita ny amin'ilay izy ka izay zany ny targetranay hoe miampita le vakoka rebika makany amin'ny taranaka mifaramandimby any dia izay koa moa mbola vonona foana ny hira ary isaoran'Andriamanitra hoe mbola ao ny feo, mbola ao ny tanjaka, mbola ao ny hery mbola mandeha tsara daolodolo ny mekanisme rehetrarehetra dia raha mbola eo koa ireo mpitendrinay sy ny mpakafy zany dia izay zany tsy miala zany mihitsy ary tsy janona raha tsy mitanatehana izay aloha ny programma. Izay ny programma. Efa tsara ampatsihivitsika ho an'ireo mpijery ihany ry Lucien hoe izavy ireto ekipa solide miaraka amintsika androany reto satria araka ny teneniko teo hoe ao ireo tsy rebika ihany koa ny rebika tsy manome an'izay hafaliana izay raha tsisy an'izala reto. Anisan'ny zavatra mahafinaritra izay voaboasana androany moa izany momba ny musicien ary izay indrindra ngamba hoy ny antom-pisiana eto androany io. Ry aloha misy ny Rija mpitendry batery izy io amponga maro hanaka amin'ny filaza azy. Misy ny Fortuna fofa moa no tena mahavantana ny olona. Fortuna ao amin'ny vatamaro fitsika ve ny anarany izay. Dia misy ny Popsa zanaka Eritina ihany izy io fa Eritina moa indraindray izy eto indraindray izy any ivelany any dia nametraka Tsangam-Bato izy ary dia tena hita fa tena mahadimby any indraindray moa atao hoe dada atao hoe zoky izy fifampitsondry zareo tsika
dia Noely moa zany dia Lucien zay aloha ny tonga eto. Zay aloha ny tonga eto fa mbola zany. misy Nix mbola misy Nix Ertina ary ny président anay Hery. tena niaritra tokoa amin'ny antsoina hoe repika dia Hery chef de groupe Misy Andrimbola ao, ny musicien mbola tsy eo, mbola misy hoe mbola misy Miarinjo, miarinjo misy Tsila. Tsilavina, zany hoe musicien nay zany eo amin'ny fito ao Fito ny enina enina musicien. reo zany tonga dia tena ho anay manokana misaotra ry zalahy tsy toy izao ny repika raha tsy nareo ary efa niaraka antitra taminay teo koa. Niara antitra teny foana. Ravahana inona mo filazandreo médaille sa inona ny atao hoe décoration. décoration. Efa nahazo décoration Dia amizay. voaravaka ihany koa ry zalahy mahafinaritra. Sody gaga ianareo any tokantrano any mba pression ihany koa le musicien ry mirina fa aiza dia Lucien sy Noely foana fa hip-hop sa moa efa natsiditsidiny ihany ny teny hoe zary mirina aza presahana dia ohatr'izay ihany koa Fortuna fa Sary penatra be ny anay rehefa tsy dia zatra olona. ay tsy nanaraka ny dada zany ny hip-hop sa raha azoko tsara tsy nanaraka tamin'ny indray mitoraka iny ie any amin'ny zavatra hafa izy zany ny tena talentany Zay mihitsy. ndray ary aloha hoe horavahantsika mozika indray fiarahana satria mety efa miandry ihany koa zay ianareo any tokantrano any satria zany tarika rebika zany araka ny teneniko teo dia hafaliana foana mizaran'izay hafalian'izay foana dia tsy avelantsika mangingena mijery antsika ry zareo fa toizintsika hatrany zay fizarana Ndray ary hafaliana zay. zalahy alefaso indray manaraka. Siranama. Dia ireny ny géographie aminy ireny tadidiko tsara tamin'ny fanazavany Lucien angambany izay raha tsy diso aho sa Ertina dia izay ilay fanazavana hoe ny tonokiranay dia zavatra iaina. Nisy fotoana raha moa Lucien hoe matetika raha moa ny tantaranay mivady ihany koa dia izy no nampianatra dia ireny no irainay. Samy mpamorona daholo moa nareo ao anatin'ny tarika fa raha tantaran'ireny géographie ireny mbola iainana ihany koa hatramin'izao. Le izy zany milaza ny zavatra misy zavatra hita andavanandro zay le ao anatin'ny le hoe géographie. Géographie manana titre anankiroa izy iny Lehibe ny ray. ny tena titre tena izy aloha dia hoe lehibe Lehibe. fa ohatra nafinaritra ny olona le matetika moa le hoe le mpijery ny tena atao hoe rebika satria zareo no mirebika mitoto rebika eo dia ireo mpijery ireo no tena nametaka an'le lohateny hoe géographie fa lehibe ny tena lohateny izy iny Ay, lehibe. mitantara ny zava-misy zavatra hita andavanandro ao amin'ny fiainan'ny fianakaviana. Ny mialohan'ny tena hidirantsika n'ilay hetsika izay karakarainareo izay efa tsy andry ihany koa satria eto izao no namantsika efa anazava mahakasika an'izay rija fa petrako amin'ny Noely ty fanontaniany ty hoe raha toka 30 taona lasa efa mahery ary zany tantaran'izany cyclone zany anisan'ny hira anisan'ny tena hoe nanana ny lazany ihany koa ary nanana ny tantarany tamin'izany raha moa ohatrany hoe natao karazana any mihitsy rehefa misy ny cyclone zay vao tapaka ny jiro fa amin'ny zavatra iainantsika ankehitriny ohatra no mifanohatra an'izay na tsisy ara ny cyclone dia tapaka ny jiro dia ho ianareo hoe atao mampieritreritra n'izay tompona andraikitra ve sa izay olombelona tena izay tokoa ve na hatramin'izao itenenantsika izao ara ny afatra ho izay hoentin'ny tarika rebika mba tsy hidirako hoe lasa manao politika ozy izy ry zareo zay. Amin'ny ankapobeny ny mihira ny hira zava-misy amin'ny fiarahamonina sy ny fiainana rehetrarehetra mihitsy ny rebika. Tsy voatery hoe mitantara politika izahay fa nisy fotoana ary zay invité tany amin'ny toerana anankiray izay dia pasteur be dia be ry zareo dia rehefa nihiry zay dia jiro tsy mandeha tokony izy hoe ny telefônina tapaka fa mbola natao dia ny lalana koa tapaka ozy izy dia mimezana fa pasteur ry zareo dia amin'izany mba fimezana nefa dekoresahana iny zavatra iny tsy afa-misaraka amin'ny fiainana eto mihitsy iny na politika na tsy politika zany ny zavatra iainantsika tena matetika ireo zavatra ireo mitranga raha vao tapaka ny jiro dia tapaka ny telefônina dia tapaka ihany koa be dia be ny zavatra tsy mandeha eo anivon'ny fiarahamonina zany be dia be ny tiana ho resahana misy mitantara fiainany
tena hoe tena vie quotidienne zany tena voatantara odolidôly a dia nataonay ireny mba misy fotoana zay interdit d'antenne tsy haiko tadidiko efa ela be tamin'ny andron'ny amiral tamin'izany hoe mieritreritra zareo hoe mamely fitondrana le zavatra ny mihira mitantara fiainana zava-misy mihitsy dia fadisonindrebika vera mba mitantara zay hoe misy zavatra ohatra ny fiainana andavanandro mihitsy titako zay anambarana azy fa mihirany fiainana andavanandro nitarika revitra ary ao anatin'io fihirana io a dia misy fampianarana raisinao a misy torohevitra ho fanotsiana misy be deaibe ny zavatra sosikevitra azo atolotra ao anatin'ny kira da matetika moa raha tadidinareo misy podium kely ny antsefatsefany tonga andalana eny dia hoe ao anatin'ny tononkira misy ny afatra dia anjaratsika mieritreritra ia ohatra zay le tononkira ny afatra ao anaty tononkira ny afatra ie tamin'izany fotoana izany ve anisany ataoko hoe nanasarotra ny tarika ny ataoko hoe sembasembana ve ny ilazako azy raha toa ka hoe misy fitondrana izay mijoro tsy afa miala amin'izany tsika satria miaina eto amin'ity fiarahamonina ity ary fiarahamonina malagasy misy atsika nanahoana ny sivana raha ohatra hoe eo amin'ny lafin'ny famorona kira hoe nanomboka tamin'izay ve nareo nandray fepetra ihany hoe rehefa hira sy hira ohatra izao ry zalahy dia aleoloha tsy atao fa somary mamainy genina ozy izy ny tanora izay iva mety Lucien ho ana manokana aloha fa mbola iresaky Lucien rehefa avy eo nisy fotoana tsika nandalo sivana ny hira teto Madagasikara ary tsy maintsy mandalo ambany mason'ny pitsikera aloha izy a zay vao azo avoaka na clip io a na hira io na tononkira dia vao sivana fa magaga tokony hiverina le izy amin'izao fotoana zao raha tena misy tokoa ny fanaraha-maso ary mihitsy manantena fa ny minisitra misahana zany amin'izao fotoana zao olona malalatsaina olona mahafantatra ny tokony izy satria raha jerena dia indraindray fa tsy mandalo fitaizana ntsony ny zavatra mandeha amin'ny tononkira fa zay te hira dia mihira daholo zany akory zatsy miteny hoe ratsy ny mihira fa tokony asiana référence zany rehefa mihira tokony mba hoe inona ny tianao ampitainao anatin'ny tononkira dia mety zay a mba tsy hanimba ny taranaka ny aoriana le izy mametraka zavatra mba tsara sy hoe mba azo raisiny eo anivon'ny fiarahamonina zany ny tononkira sy ny disy ny fihetsika ao anatin'ny fahitalavitra satria ny ankizy kely ane mora mandray zavatra be dia be ny zavatra tsotsoponao raisiny ankizy kanefa ny zava-misy reny moa zany misy dia reny mandeha sa hoana Lucien misy zavatra eritreretika dia miherery a fa nanaona tokoa moa zany le tamin'ny andro taloha isy tononkira zay tsy maninona miteny zany grisagrisa karatsakaratakan'alan'akoho dia ahoana moa zany fa tsara zany misy famatorana sa tsy haiko eny e mampifangaro lizy amin'le hoe zavatra andresahany ely teo a hoe tokony hitaiza somary tsaro kely tapoka fotsiny zay hoe ina moa zao fitezanao anatin'le grisagrisa vao miaraka amin'ny grisagrisa mialatsiny re tompoko fa zay le eto amin'ny fandaharana e zay ny eto amin'ny destination malagasy zay malalaka ny hevitra ary zay ny antom-pisian'ity fandaharan'ity ihany koa satria na vao misonitra na efa zokony na ireo efa manana traikefa ihany koa raha dia tsara foana ny fampizaraina dia soa ihany fa tonga hiteto ihany koa nareo mizaran'izay zao mandeha iny iriny dia nareo indray ny tsaroko hoe anyzay nitarika revitra ie ataoko hoe akoatra n'ilay hetsika izay ho avy ho resantsika misimisy bebe kokoa fa ahoana zany zao ny ataontsika hoe projet an'izany tarika revitra zany ny alohan'ny anarantsika mozika sy tirintsika amin'ilay hetsika ie ny projet aloha be dia be ary ry zalahy musicien ireo moa nametraka lohateny-javatra hoe ny tantara dia mbola mitohy ary dia tena hitohy ary hitohy lavitra be fa zany hoe mandeha miandalana eny moa le izy ngamany eny e tsy dia ho tantaraina eto aloha raha tsy efa tena hoe io tokoa ary fa misy projet anankiray ho resadresahan'ny irija moa no tena filohana indray izy eo amin'ny fikarakarana an'le izy androany a irija no amelabilatra an'izay angamba hidirantsika izay rija satria mbola manana fotoana kely tsika mialohan'ny anarantsika ny mozika manaraka dia aleo ianao no tonga dia hitantara ny mahakasika an'izay satria izay mihitsy le izy hoe rebika sy ny musicien rebika sy ny musicien misy fomba fitenenana
hoe tsy avy misaraka dia indrindraindrindra rehefa mihirahira dia tsy maintsy misy mila musicien aloha raha tsy zany ianao dia eo amin'ny dosy ao ianao dia mihirahira fotsiny ao ianao raha vao tsy zany le izy tsy officiel mamozika azy dia zay mahatonga an'le hoe alao aloha imekely aho am'le eo amin'ny dosy inona nataonao dia mihirahira dia misitsika aloha maka mélodie dia avy eo ianao dia aiza atsona am'izay ry fortuna atsona am'izay ry namana sasany hoe ohatra misy hira zay vao lasa tsangana hira le izy dia mbola lafika ihany musicien hatreo aloha dia mahaforona tonkirandray ry lucien avy any dia zay le izy makao amin'ny studio indray dia musicien ihany dia mandeha ihany keo le aingakaingany lafa fotoana etsy nambouteillage ery dia musicien moa somary misy fahatarana kely indraindray amin'le mibatabata fiainanay zany dia zany mahatonga an'le hoe aza mifanao fotoana amin'ny ralipy ihany ralipy moa ny filazan'ireny azonareo ngamba amin'ny fomba fiteny musicien me daholo ngamba musicien rehetra fa zany mihitsy le izy ohatrany hoe mametrapetraka zany dikany nefa ny ho avy eo ihany izy fa le fahatarana eny ara dia zay le izy zao moa fotoana embouteillage dia efa manana excuse sady musicien mialatsiny amin'ny fahatarana toko noho ny antony fantatrareo zay le izy dia ny hetsika amin'ity mitondra lohateny hoe mirary soa ny tantara dia mbola mitohy hatramin'izay taona maro ny rahan'izay dia mirary soa le izy mialatsiny fa ohatra nindrana kely an'le titre moa zany sa hoe lohateny lohatitre lohatitre na hira dia zoky lucien moa zany nohatra ny hitako hoe amin'ny voalohan'ny taona ho toy tony tony taona ohatrany tony rariny loatra raha miditra amin'izay zany satria ny aina tsy mifametra inona moa ny ratsy raha ohatra ka hoe ndao iona amin'ny mpakafy izahay menakavy reo efa niona ihany fa amin'ny fotoana io tena iona amin'ny mpakafy dia tontolo andro rovina moa le daty amin'ny fahatelo volana may zao alahady zay le izy manomboka amin'ny 10 ora maraina no tantaraiko ihany no toy ihany afaka 2 andro zay satria somandro any ary tena mandeha be ny fotoana ho tantaraintsika eo ihany zay ary velabelarintsika araka ny teneny rija teo fa miandro indray ny mpijery atsika hoe aiza indray ny mozika fa efa name signal kely ana ihany Noely dia aleo Noely aloha nomentsika fitenenana mialohan'ny tena narahantsika nitsiry ty satria izao fandalovanao eo atao amin'ny destination malagasy zao ihany koa dia ararotina amin'izay hoe fotoana somary teritery zay inona ny zavatra tena hoe mafy be miainana tato anatin'ity mozika ity ry satria maro be manko ireo zandry ary teo eo amin'ny toeranareo io nefa nareo hatramin'izao mbola eo dia misy antony ao mafy aloha raha fiainako manokana aloha amin'ny manoelana fotsiny za tsy dia tia mitadidy zavatra ratsy fa fahako mialo ao anatiko mihitsy ny ratsy fa atao ina moa fiainoko ratsy mifoky sy fanahiko fa betsaka zany betsaka ny zavatra sationo amin'ny fotsiny ohatra hoe ny fandisiran'ny organisateur rehefa vita fety ny sorako an' Jesosy sorako an'Andriamanitra zay tsy mba nanana panina mihitsy tamin'ny hoe mandeha mivoaka manao tournée ka sanatria mivava hoe vadika na accidenté fa efa niainany koa nefa ny hoe voasakan-dalana zay fa tsy naninona fa vato be fotsiny no mitefiko atao ambony tafy dia tsy naninona zany be dia be ohatran'izany ny zavatra tadidiko nanao spectacle zay tany Fianarantsoa tena mitovy ny mpijery eo ivelany tsy tafiditra sy ny tafiditra ao anatin'ny stady dia nirodana le vavahady hidiran'ny mpijery be dia be maty tao tamin'izany fotoana zany zany zao mangidy izay tsy afaka tsaina mihitsiny niarahanay tao Antsahamanitra ny akarana voalohany tao Antsahamanitra feno ohatrany ambony estrade dia nirodana ohatra sardine kely zay menakavy miara mirodana eo ambony anao dia zany zao zavatra ohatrany hoe fahatsiarovana betsaka ny zavatra ratsy donc ohatra hoe ny fahalasana ny zoky rampal tsy niaraka tamintsika tsony zany mangidika nefa
ny kanto efa navelany ho anay a zay koa vonina no mandrakariva ary mbola na tsara sy mbola ho tsara kokoa noho zay efa vita ny tanjonay zay zany ny promessinay repika hoe aza mananareo a fa tena atao farak'izay tsara noho ny efa hitanareo ny zavatra ho atao manomboka izao satria efa manana programa matotra be zany zay hoe ahoana ny hitondrantsika nyity mba ho tazonina foana le performance efa vita zany a dia ho atsaraina dia efa zoko moa dia efa miteny efa misy hirany efa vitanay sy tonton lisay sy hertina snix fa voavoaka tsoela ary eto dia mampanantena fa ny record misy nahazo voalohany azy clip zay a voavodinay zay dia ho aterina ty a omenay anareo tamin'ny destination dia anjaranareo mihinana sy mizara ho an'ny mankasitraka indrindra dia zavatra eto koa fa manaroatra satria fotoana mandeha isorako be dia be ny destination satria isan'ny sehatra anankiray nizarany sanganasanay tadidiko vo misy ty destination ty a isan'ny nandray anjara tato zahay efa ela mbola tsy tetonareo fa hafa daholo ny teto fa isorako be deaibe zany ny tompony andraikitra ndray koa ro isorako fa tena mahafinaritra fiarah-miasa raha ohatra nareo daholo ny fiarah-miasa amin'ny ena manjery dia lasa lavitra ny kanto malagasy dia makasitraka hoela velona dia aza mataingana dia mitombo voninahitra zay zany zavatra tiako resahana dia nresaka tamin'ny tompony araikitra voalohany teto moa teo hoe makasitraka fa isan'ny tsara be ny studio ary tena mahafinaritra tena raitra 5 le zay aloha ny avaty amiko fa tsy dia hoe tena be anina be loatra fa lycée manana olazaina hony izy ohatrany hoe aloha asina hira aloha no asina hira aloha ary asina hira akasitraka akasitratsika no hely satria mety ho gaginareo fa rehefa vita le hira teo dia tsoka kely no hely noho izay hoe dia amin'ny lahady ny fotoana aloha fa makasitraka dia aza misaraka amin'ny destination malagasy ny record no hely alisan'le hertina deux koa ngamba ndray ilazako azy mpanany ihany kely ao anatin'ny tarika foana dia makasitraka ndaon'izay ary rahantsika ty mozika ty fa aza mbola miala satria mbola misy hatrany izay resadresaka sy fanamafisana amin'izay fandaharam-potoanantsika ho an'ny hetsika miala ady izay zany ka hoe tena kanto ity ao malala zay ny lohatenin'izy iny Lucien ny ndrepika ohatrohatr'izay foana aiza ianao malala aiza ianao malala fa mahafinaritra kokoa le hoe intia malala le hoe aiza mbola ohatrany hoe mitady fa aloha tonga dia vonina tonga dia intia malala mamy reto tena hoe mamy lay kanto eny tsy maninana nary zareo ary anisan'ny mamy ihany koa hoe tsy voatery hoe ny vehivavy ihany no atao an'izay hoe mamy izay fa hitodika kely ato amin'ny rija amin'izay namafy an'ilay fandaharam-potoana izay araky ny teneniko teo hoe 2 andro 6 satria 2 andro 6 mbola hitoy ilay tantara mosa ahoana tsara izy zay dia inona ho anona tonga n'le eritreritra satria araka ilay niteneninao hoe efa nisy ihany fionana taminareo musicien sy ny repika fa eto tena hoe somary hisokatra bebe kokoa satria misy ihany koa ireo pakafisy mpanaraka efa hatramin'izay liana ary tena hoe teo akaiky anareo bebe kokoa satria raha io fandaharam-potoana io dia tena hoe hivelatra bebe kokoa misaotra betsaka nisy afatra tonga aty aminay izahay zany dia mijery any anatin'ny tambajotra serasera miona amin'ny namana rehetra eny an-dalana eny dia hoe rovina ihany dia teo ny nanomboka le hoe tonga le afatra ary raha tenenina moa zany ny tarika ary zokontsika rehetra rovina mba misy anina ozy ny olona za koa mihino fa ry zareo efa tratran'izany fanontaniana izany dia ohatrany samy mbola nijanonjanona teo moa hoe dia hoe ho arafesiny eto ve isika ry zalahy fa sia ny talenta anadinana antsika fa andaontsika hetsika na ahoana dia fotoana n'izao fifampiarabany fianakaviana maninona moa raha tsika koa efa mba mifampiaraba ihany dia tena tsara be raha hoentintsika eo amin'ny pakafy ihany koa zany zavatra zany misy olona ihany koa nefa izay mbola tsy nahitantsika na any anatina concert goavana dia izay no tonga n'le hoe andao aloha tsika tombokotsika amina toerana kelikely voafantina
dia mba tonga koa reny olona ireny. Le daty ararotika fa averimberiko matetika fa afaka 2 andro. Fahatelon'ny volana May. Fahatelon'ny volana May alahady, fahatelon'ny volana May taona 2024. Tena hoe fakanarivotra mahafatifaty koa arakin'ilay rano izay hita tazana ao anatin'ny pejy ihany koa hoe mirary soa taona 2024 dia satria zao hoan'ireo izay mijery antsika zao mety ho gaga hoe hivelatra ahoana moa ilay fotoana fa tsara ihany koa raha mbola mafisitsika hoe inona avy no tazanao, inona avy ny zavatra hisy ao anatin'izay fandaharam-potoana izay. Hitariko alefako aloha kely aloha dia hovaliako sy fanontanianao izay satria nitarika arepika izany taloha tamin'ny fotoana andro vao nahafantarako azy ary niatsondro zareo niditra io ma tsy tena misy hoe antso mihitsy hoe avianao aty fa misy lavana anao dia izany tarika arepika izany manana hira efa mihoatra ny 200. Izany hoe ny tontolo andro tsy vita ny hira ny tarika arepika. Maraina dia ny sakafo mijanona kely ny atoandro dia ny hariva indray mitoy indray. Izay mahatonga an'ilay hoe tontolo andro efa manomboka amin'ny santatra an'izay izany izahay satria mahatsiaro an'izany zavatra izany izahay. Ny zavatra valiko amin'izay ilay fanontanianao hoe ny zavatra hiseho aloha dia mbola tsy tokony hoe ho adinoina izay izany. Vao tonga ny olona mifolo efa misokatra ny vavahady dia misy ny atao hoe animation DJ ao. DJ Ismaël dia misy coach Camille miaraka amin'ny MDM tena hoe fa groupy mpanao fitness rehetrarehetra izany ao hoana sehatra tena fanaovana inty dia sy kilalao isan-karazany izay le izy. Dia ny atoandro isika miaraka amin'ny sakafo dia tsy misaraka mihitsy amin'ny dia sy mozika. Ao anatin'ny fiaraha-misakafontsika ao efa mandeha indray ny open mic koa izy ny tanora amin'izao. Izany moa azo lazaina hoe tanora nefa fa somary sy lehibe ihany koa ny taona ny arahana tamin'ny tarika. Fa open mic izany hoe afaka mihira izay hira tiany. Tsy voatery ho hiran'irepika. Tsy voatery hiran'irepika. Izay le izy. Efa manomboka miakatra izany ny tanora dia tena izany mihitsy izany ny zavatra efa eritreretina mihitsy hoe maninona moa raha tena fenona mihitsy izany ny kanto ao anatin'ilay izy. Ny atoandro amin'ilay hoe makamaka kely an'ilay eo amin'ny latabatra amin'izay izany dia ao anatin'iny programme ny atoandro iny efa misy ihany koa ny fiarahana io tokony ho surprise nefany ny rehetrarehetra izany ao mandritra ny fotoana izay anaovana ny zomba ny filaza azy. Mbola tsy manomboka ny concert amin'io fa misy zomba iarahanay amin'ny hira anankiray na 2 amin'ny tarika arepika eo ny ataonay. Tonga dia ny rehetra mihitsy ny eo ny ataonay satria efa tonga daholo ny rehetrarehetra amin'izany. Ahitan'ny Lucien Dia dia eny resana aloha ilay izy ka ohatrany hoe mahafinaritra fa rehefa tena manao azy mampitsi-po izany zavatra izany. Mbola tsy misy izany aloha tamin'ny tarika hoe ao anatina olona be dia be ianao dia ao misy tarika efa mandray anjara miara mandeha amin'ny olona rehetrarehetra. Misy coach ao, misy orchestre, misy muzika ery, misy animateur, misy sakafo. Dia izay aloha izany ny atoandro. Dia ty zavatra teneniko sao dia mbola antany aloha ianao fa atohiziko ny anahy. Afaka tohizanao ihany ka, afaka tohizanao ihany satria izay indrindra manko anisany izao ny spécial ao anatiny hatramin'izay nanaovana na taiza dia tsy nanome dia nandoha vola ny olona. Dia mandoha vola ny olona dia mipetraka ny olona dia miandro fotoana dia mijery. Fa amin'ity mandoha vola ny olona dia mipetraka dia misy zavatra tolorana azy eo. Izay natao hoe assiette de bienvenue izany hoe misy sakafo ao sakafo maivana sahaza an'ilay avy nanao zomba dia misy ny atao hoe rano cacheté daholo ireo. Be dia be mantsy ny zavatra efa nitranga amin'ireny fivoriany ireny fa ilay hoe cacheté moa izany ilay mbola tsy nisokatra mihitsy izany ireo zavatra ireo mifono tsara ho an'ny olona tsirairay izay tonga na VIP io na via invitation simple.
zay zany aloha tena spesial ao anatiny a fa fananina mihitsy zavatra zay hoe andao mba hianatra anome mianatra manolotra fa sady fiadanana ao atsika no fafinaretana ao atsika nampianarina zany izahay ao anatin'ny toriteny mandeha tsara mihitsy zany hoe manenona moa sambatra amin'ny manome noho ny mandray dia tena tonga aminay ny afatra menay ilay izy fa foinay tanteraka ho an'ny olona zany zavatra zany eny ary dia ny après midi an'iny amin'izay zay vao manomboka miaka tsehatra moa zany ilazako azy ny tatrika repika ianareo amin'izay misy olona mbola miteny zao hoe raha amiroa ve zay ny tonga dia mahatratra concert le concert mantsy après midi manontolo tsy vita ho any concert repika raha mijery ny répertoire fotsiny a 20 roapolo am'zato reny mandeha reny azonareo fa ao zany a tena hoe ambiance fafiany mamety hanomboka arakarak'izay itiavan'ny olona azy fa eo amin'ny amoroa eo zany atomboka amin'izay io zany tonga dia hoe ino moa zany fa zany fiarahana miakina amin'ny ambiance hoe atomboy amin'izay izay moa tonga hoe tonga valoha fa tsy tapitra le hira fa zay tena tonga aloha zany dia tsy maty antoka mihitsy ny olona tonga aloha eny ary aiza tsara ary ilay toerana e satria maro ihany koa zao no mijery antsika hoe aiza tsara na ny toerana afaka narivotra mahafatifaty zany ry mirina tantara dia mbola mitohy foana izay rahana amin'ny repika sy musicien ihany koa satria tena hoe tonga dia feno mihitsy moa zany ny fandaharam-potoana amin'io andro ny alahady io raha izay programa izay fandraisan-dritsa teo izay ny toerana Andrano Velona Ilafy betsaka no mpitsangatsangana any na fiangonana na torista vazaha sy malagasy tonga any manao any atao hoe randonnée tena tiandry zareo manana le hoe fraîcheur le toerana misy rano mantsy eo ambany ao dia tena hoe tena mendrika nanaovana fitsangatsanganana le izy sortie ho an'ny io zany no safidinay tsy lavitra fa 10 minitra miala eo amin'ny Somako tonga any dia alefanay any amin'le hoe Google Map moa le izy mamsa le izy amin'ny fotoana anaovan'ny olona ny réservation dia efa hoe alefanay any foana le izy ho an'izay olona no réservation nefa ihany koa afaka tonga dia ataonay ato amin'ny TV record angamba le izy le toerana Andrano Velona Ilafy ny Andrano Velona eo amin'ny terminus dia eo fotsiny no miteny hoe aiza misy an'le hoe miakatra talenta event Avaradrano zany teniko zany fa tsy aria nanina Andrano Velona Ilafy dia rehefa tonga Andrano Velona fotsiny ianao amin'ny terminus ny bus H dia izay zany miala eo amin'ny Somakomakano zany raha manana fiara ianao dia iny lalana akavia foana ny lalanao zany rehefa makany dia tonga ao ianao amin'ny terminus fotsiny ianao manontany aiza le misy rebika dia misy tsy maintsy misy flèche moa zany hoe ary le toerany zay le izy dia hitanao amin'izay hoe ny toerana kanto sady vaovao efa misy animation anatiny ao tonga dia henon'ny olona rehetra zany hoe zany espace ihany koa toerana io raha tsy diso espace le izy dia tena hoe sécurisé tsara parking malalaka tsara dia volana amin'io raha tsy diso satria tena naharivariva ary tsika dia manao toyatrana fety ny tantara dia mbola mitohy izay ny etsika akaiky ahitantsika ny tarika rebika sy ny musicien araka n'izay ny tantarainy rija izay ny lahady fa 3 volana May efa afaka tonga dia hoe mandedeny maraina tsara foana ihany koa manararoatra n'izay fiarahana izay satria sambany ohatra ny hoe izay vao naheno fandaharam-potoana ohatra izay raha toka hoe fiarahana miaraka amin'izany tarika rebika izany mbola mafisiny reto musicien ireto ihany koa ka dia antsika ny ahitan'zareo tontolo rebika ary afaka mandray anjara ihany koa itsika mpakafy moa zany araka ny teneny Lucien teo hoe tsy voatery ny hirany rebika ihany fa mino afa ianareo musicien no anaraka avy ato aoriana ao anatin'izay hoe fitendrena izay afaka misafidy hira foana satria
ireo musicien ireo koa efa matianina tena sako ny teny zay matianina amin'ny fanafanana lanonana dia efa manana répertoire be dia be akoatra ny répertoire-ny tarika rebika tsy misalasala mihitsy ianao indrindraindrindra ny kalony fahiny zany moa mety hoe andao hiarahirany Etorilala atsika sy Lucien Randrianina alefa mety foana ary mety koa zany raha ohatra hoe tonga any zay fa manam-paniriana hoe hiaraka ampiarapeo amin'ny Lucien zay indrindra ngely izy hoe andao anao hirany rebika anankiray amin'le maraina iny azo atao foana fa ny hariva moa vo tena tokana hoe ny rebika afaka manao hirany rebika miaraka amin'ny hely miaraka amin'ny rebika zany misy mba alimiandry anao fanontaniana ie mandeha dia mandeha ny fotoana fa mino fa raha mbola misy ny fanazavana fanampiny ihany koa andreo hieritreritra ny réservé dia hiréservé daty moa zany ny billet indrindra dia ao anatin'ny petsy anatin'ny petsy entoko ie ao anatin'ny petsy manina moa izy teo mbola misy kely tsy voalazako ny misy ny atao hoe pikasary zany hoe misy toerana spécial anaovana pikasary zany miaraka amin'ny artiste dia avery amin'ny zomba ianao dia manala azy kely eo aloha dia zavatra rehetrarehetra eo zany mahafinaritra daholo tsy misy hoe sarotra zay le izy ny contact manana ve tsika afaka alefa raha ohatra hoe misy ihany ay azo aloha ny ina moa ny fivoahana moa zany ny fidiran'ny olona zany amin'ny folo dia efa misy animation ao manarak'izay ny sécurité iny mantsy ny tena enjana be iny rehefa mivoaka kiloatra n'ireny fa tena assurena iny ny sécurité dia misy ihany koa ny sakafo efa isan-karazany ao amin'ny zay moa zany efa hoe amme dia tena anome amin'ny prix tena hoe tsy eritreretin'ny olona mihitsy dia isan-karazany le izy dia zay ngambany ho affichentsika eo ihany zay contact dia ameko any hip-hop ngamba ny sa le contact tsy te hip-hop sa niare makasitraka anareo satria efa somary mihoatra kely zay fiarahantsika eto zay dia makasitraka ny tarika rebika dia inoko sy antenaiko hoe mbola hoavy ny fotoana mbola hiaraka eto indrayntsika hitoto rebika araka n'izay anaran'izay araka nefa voalazako teo moa zany nasongadinay aloha le zavatra ho atao amin'ny alahady fa ny programme tarika rebika manomboka amin'ny volana jolay iny dia tsy kiato tohizana makany ivelany amin'ny titonty zay mombamomba ny rebika dia inoko sy antenaiko hoe nahazo fahafapo afaliana ihany koa isika rehetra tany tokantrano tany ka dia hisaorana ny tarika rebika ny musicien ihany koa tsy adinoina ao Rija ao Popsary ao ihany koa Fortuna dia sady manao kopakopa tanana ny Noël zay somary mitsorika kely noho n'izay fandaharam-potoana izay dia isaoran'ireo mpiara-miasa rehetra ny Valara Botika tsy adinoina dia azo adinoina fa dia miverina rapitso ity fiarahantsika ity eto amin'ny fahitalavitra Jeux Corps Madagasikara Velomindray ary rapiony